Aoka iara-mivavaka isika rehetra. Sotranao zahay ry Jesosy Tompo amin'izao alahady fahatelo amin'ny ady fainto izao, ahazoana mamangy eto amin'ny renivohitry ny sodaparitany Sofia amin'izao isa-telo volana fa efatra farana atao eto amin'ity fileovana antsoity izao, sady anokafana ny lasy pastoraly ho an'ny synodaparitany Sofia. Mangataka aminao zahay mitenena araka ny fombanao fa mihaino izahay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady fahatelo amin'ny advent izao ry havana dia ho hitantsika araka ny Matio 7:12, andininy 7:12 ka hatramin'ny 5:10. Matio 7:12, andininy 7:12 ka hatramin'ny andininy 5:10. Filazantsaramasina araka ny Matio 7:12, andininy 7:12 ka hatramin'ny 5:10, toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa, amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona mpanao batisa, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra dia lehibe noho izy. Ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny, ny fanjakany lanitra dia rombana, ary ny mpanomboka maka azy ankely. Fa ny mpaminana rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny Jaona. Ary raha mety mandray ianareo dia izy no lay Elia izay ho avy, izay manatsofona mainty miaino aoka izy hiaino. Ry Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao andro iainantsika izao ry havana dia manjary voambolana hainy maro ny hoe herisety fanilitilia, ary voizina mafy ho setiny izany ny hoe tsy asiana fanilitilia, mikatsaka fandriam-pahalema, mitady fiadanana. Dia hoy ny mpahay teolojia anankiray, ny resaka amiko herinandro teo ao zay, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitso izy no tena misy herisety. Ity tenin'Andriamanitra ity ny tao an-tsainy tamin'izany. Ny mpandrombaka maka azy ankely. Herisety ny fanaovana ankely. Ny fanjakany lanitra dia rombana, misy heriseta ho izy. Ny fidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany fomba famakiana ny tenin'Andriamanitra izany
dia milaza hoe misy fomba samihafa makin'ny olona ny tenin'Andriamanitra ka tsy vitsy na hoe marobe amin'izay mamaky ny tenin'Andriamanitra no manao izany amin'ny fahadisoany tanteraka. Ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy ilazany azy eto dia lazainy miverina indroa amin'ny andininy faraky ambin'ny folo dia hoy izy hoe ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe no tsaona. Ary amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia hoy izy hoe ny fanjakan'ny lanitra dia rombana ary ny mpandrombaka maka azy kely. Fa mba tsy ho diso ny fahazoantsika ny tenin'Andriamanitra dia lazai ny andininy fahadimy ambin'ny folo no hoe zay manantsofina hoety miay aoka izy iay. Izao indrindra no maran'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia manana ny fototra iorenany ary tsy hafa izany fa ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra fototra iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka voalohany dia miresaka ny amin'ny jaona mpanao batisa izy, ilay mpialoha lalana an Jesosy. Kanefa tsy jaona amin'izay maha izy azy no tena tiana ho toroina amin'izany, fa ny herin'ny tenin'Andriamanitra na izay nambaran'ny mpaminany tahaka ny jaona eto zany, na izay ambaran'ny lalàna eny izay ambaran'i Jesosy tenany koa azy. Io no fototra iorenan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka hoy Jesosy, tsy misy lehibe tahaka ny jaona amin'izay nateraky ny vehivavy. Kanefa ity jaona ity dia tena tsinitsinina fa zay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra aza dia lehibe no izy. Ny tenin'Andriamanitra no fototra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra fototra. Ka hoy indray ny ilazany Jesosy azy, fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramintsamo. Entina milaza sy manondro indrindra fa tany aloha ankehitriny ary ny hoavy aza dia tsy misy afa-tsy io tenin'Andriamanitra io no fototra iorenana ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Ny tsy fananana izany tenin'Andriamanitra izany dia midika hoe tsy fananana anjara akory ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanaovana antsirambona izany tenin'Andriamanitra izany dia midika hoe tsy fananana anjara mihitsy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ka ho indrindra ny tenin'Andriamanitra
izay manany tsofina oenty miaino, aoka izy hihaino, aoka ho azonao mazava tsara izay lazainy tenin'Andriamanitra. Izay lazainy tenin'Andriamanitra ary dia izao: tsy hijaona ny zavatra lehibe, fa izay tondroy ny jaona, ary izay tondroy ny jaona dia tsy iza fa Jesosy. Zany dia voalaza mazava amin'ity Matio 1:20 ka ilainy vakiantsika tao anaty altara na ny filazantsara no mialohan'izao perikopa izao, ilazany jaona mazava tsara fa tena tsinotsinona izy, fa ilay tondroiny no izy. Ka notaneny mazava tsara hoe ianao tokoa ve no ilay andrasana sa mbola hafa? Fa ijaona tenany dia nanondro mazava an' Jesosy ka nilaza hoe tsy mendrika ameny fehikapany akory azaho. Jaona tenany dia nilaza mazava ka nanondro mazava an' Jesosy nanao hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho tsy maintsy mihena. Ary Jesosy tenany amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao dia manondro mazava fa tsy hijaona ny zava-dehibe, fa ny tenin'Andriamanitra izay manondro mazava amin'ny Jesosy no zavatra lehibe. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra eto hoe fa ny mpaminany rehetra sy ny lalàna dia naminany hatramin'ny jaona, dia mampahatsiaro antsika ny hoe ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy ny lalàna sy ny filazantsara, misy ny teny fanamelohana feno sy tanteraka ho an'ny mpanota, lalàna fanamelohana ho an'ny izay rehetra milomano ao anatiny ota. Fa misy koa ao teny fampanantenana, dia teny izay milaza famelan-keloka, teny izay manome fiainana mandrakizay. Izany indrindra no hafaka ho an'izao alahady 13 amin'ny advento izao, araka ny vavaka izay nataotsika tao anaty altara koa tamin'ilay vavaka collecte. Fa isan'ny hafatra lehibe amin'ny alahady 13 amin'ny advento ity no hoe naniraka ny zanakao tamin'izao tontolo izao ianao mba hanafaka anay amin'ny fahotana, amin'ny fahafatesana ary amin'ny herin'ny Satana. Fa izany indrindra no ambaran'ny tenin'Andriamanitra tsy ho lalàna manameloka fa ho filazantsara, manome famelan-keloka ho an'ny mpanota mibebaka, manome fiainana ho an'izay natsangana ho zanak'Andriamanitra tao amin'ny alalan'ny batisa, mampandresa ny fahafatesana ho an'izay rehetra velomina amin'ny sakramentany fanasan'ny Tompo isanandro. Ry fiangonana malala, eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy tokoa isika raha miresaka ny atao hoe alahady 13 amin'ny advento. Naza fiandrasana ny fahatongavan'ny krismasy zany, naza fiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray eny amin'ny rano lanitra izany. Moa velona amin'ny tenin'Andriamanitra marina va ianao, manana ny tenin'Andriamanitra fototra eo amin'ny fiainanao isanandro va ianao, tsy mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny endrika ivelambelany na manova izany
araka ny sitraponao ianao fa miaina ny ten'Andriamanitra amin'ny mahalalana, tena milaza fanameloana ny amin'ny ota sy ny fiainana ny ota, ary miaina ny filazantsara ny amin'ny fanambarana famelan-keloka izay omeny Jesosy, ny amin'ny famelomana amin'ny sakramentany fanasan'ny Tompo arak'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Raha mandinika ny didi 10 isika dia mahita miariary izany fanameloana mahatsiramy amin'izay rehetra iainana ny ota sy mahatamana amin'ny ota izany, ary amin'izany didi 10 izany ihany aza dia misy fampanantenana lehibe izay ataon'Andriamanitra, ohatra ny didi 14 hanomeza ny andro lava ho an'izay manaja ray aman-dreny. Amin'izao andro havelomantsika izao, amin'izao andikan'ny olona ny ten'Andriamanitra arak'izay itiavany azy zao, dia firifiry moa na dia ny kristianina aza no lany andro mamingavinga ray aman-dreny, mana ratsy nama, miteniteny foana, ary na dia efa misy lalàna aza mombany amin'ny cybercriminalité dia mbola misy feno fahasahasahiana foana miteniteny fahatany amin'ireny tambajotra sosialy ireny. Mananatra mazava tsara ny ten'Andriamanitra fa misy lalàna ao amin'izany ten'Andriamanitra izany tena vonona sy efa miakina tanteraka hanameloka izay milalao izany ota izany. Fa ankoatra ny teny fikasany sy ny fampanantenany hitatsika amin'izany didi 10 izany, dia very ny ahalehibe ny asan'Andriamanitra manondro mazava tsara an' Jesosy ao amin'ny artikolany finoany, indrindra ny artikola 2. Fa izany indrindra no nataon'i Jaona mpanao batisa, manondro mazava an' Jesosy, tsy mampierikerika ny olona ho ao amin'ny tenany, fa manondro mazava mitaona ny olona ho ao amin'ny Jesosy, hanondroana mazava an' Jesosy ho ten'Andriamanitra tokoa, hanondroana mazava an' Jesosy ho tena olombelona tokoa, hanondroana mazava an' Jesosy ho tena mpamonjy tokoa. Indrisy ry hafa, firy moa izay mitsangana ao mpitory-tena ankehitriny, firy moa izay mijoro manositra ny tenany aza ho pastora sandroka, fa tsy manondro an' Jesosy izy ireny, fa manondro ny tenany sy manorina ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izy ireny, fa manambaka vahoaka amin'ny fanangonan-karena, amin'ny famoretana araka ny herin'ny lalàna. Zava-dehibe izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, manana ny maha izy azy ny fivelomantsika arak'izay ampianariny fotom-pianarantsika, ka aoka isika handinika ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Voalohany, mba ho tonga amin'ny fibebahana marina noho ny herin'ny lalàna izay mankahala ny ota, ary tena mamono izany. Aoka isika hiaina ny fiainantsika isan'andro ao ambany fahasoavan'Andriamanitra, ka hanaiky mazava tsara ao amin'ny fisainantsika
ao ny fiatreretantsika, ao ny fitempony fotsika, ao ny fietsika ataontsika isan'andro, fa Jesosy dia manafaka atsika amin'ny fahotana, manafaka atsika amin'ny fahafatesana, manafaka atsika amin'ny famatorany devoly. Izany no filazantsara velona atolotro Jesosy ianao amin'izao ankehitriny izao. Ho tonga tokoa Jesosy eny amin'ny raha amin'ny lanitra. Ho avy tokoa Jesosy arak'izay mahady vainto ny andro. Fa tsy niezaka vitanao no ahafahanao mandray fitahihana hidiranao amin'ilay fanjakany lanitra. Ny asa izay nataony Jesosy, ny teny izay nataony Jesosy, ambara ny tenin'Andriamanitra amintsika, ampianariny fotom-pianarana amintsika, ivelomantsika isan'andro amin'ny fahasoavana, dia andraisantsika amin'ny fahafenony ny fanomezana atolotro Jesosy antsika eto sy anio ary rahatr'izay, amin'ny fiainan'ny fiangonana eto an-tany ary amin'ny fiainan'ny fiangonana any an-danitra. Ho anao no anoloran'i Jesosy izao filazantsara izao, mba ho voarainao anio ny famelana ny helokao rehetra, mba hivelomanao anio ny fanafahana amin'ny ota sy ny devoly, ary iainanao amin'ny fahataterahana raha tonga amin'ny fanjakany lanitra, amin'ny raona, amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana karaiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompoko, fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.